fa mbola iresaka baolina kitra ihany tsika iverenana ny resaka bary any Madagasikara satria mialoha ny aingana izy ireo dia nikatroka tamin'ny ekipan'ny voafatina Analamanga izy ireo ny talata tolakandro teo nisaraka Atsala ohatra ny ohatra ny Rotota. Ny alohan'ny aingana hiatrika ny fifaninanana Kosafa Cup 2024 ato Afrika Atsimo manomboka androany 7 Mey ka hatramin'ny 7 Jona ho avy zao dia notsapaina tamin'ny ekipa voafantina Analamanga ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra na ny bary any Madagasikara ny talata tolakandro teo tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Tamin'izany no nisarahany Rotota Adisa lasa tsy misy ny tompo. Raha ny fahitana ny lalao dia mbola betsaka ny zavatra tokony amboarina ho an'ny Barea. Tetsaka ilany kosa dia nanohatra sy nampiseho ny fahaiza-manao ny mpilalao Analamanga. Izy ireo izay nampiseho tamin'ny mpanazatra ny Barea fa mendrika ny antsoina ihany koa amin'ny fotoana manaraka raha toka misy ilaina azy. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia atao zarina narinary baolina matetika ny mpilalao ny Barea. Rariny loatra raha tsy nahitana baolina tokony tafiditra mihitsy. Mangony fotsiny fifampitadiavana teo amin'ireo mpilalao miray kluba ka nanimba tanteraka ny endry dalao
ho an'ny ekipa pirenena. Nandritra ny fizara-potoana faharoa vao nahita hafanafiana ny CC sy ny Barea rehefa napiditra ireo mpilalao tanora ao aminy mpanazatra. Saivina efa nanao lalao fitsapana tamin'ny ekipan'ny SG Madame Barea ny sabotsy 17 Mey teo tany Carion. Nivoaka mpandesy tamin'ny saharoa noray ny ekipa pirenena malagasy tamin'io lalao fitsapana voalohany io.